Ao anatin'izay fanadihadiana ny raharaha andramena izay moa dia anisany dingana manaraka izay ho tanterahan'ny kaomisionina manokana misahana ny raharaha ity eo anivon'ny CST ny fanadihadiana ireo olona voakasiky ny fanondranana andramena ary efa fantatra moa nisan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Vola ravavy eo amin'ny sariny tsiry rakotoarson. Ampolo ny olona izay voakasiky ny fanondranana andramena ary very vaomera manokana misahana fanadihadiana momba ny raharaha andramena eo anivon'ny CST fa tokony ny aray maso ary anaovana fanadihadiana manokana. Araka ny fanazavana, misy amin'izy ireo ny mpanelanelana mpanangona ny azo andramena, ao ihany koa mpandraraha sinoa iray eto andrenivohitra. Ny vaomera misahana ny fanadihadiana ny raharaha andramena eo anivon'ny CST izay mitaky ny tsy fahafahana mivoaka ny ivelany ho an'ireo olona voakasiky ny fanondranana andramena ireo. Afa fantatra anay ko satria efa misy olona avy any Tamatavy tovolahy ireo le karazana tsy ampanera fa mpanelanelana izay nalefa any afaritra Sambava an-talahany misy anankiray ko fa azonay anarako avoakanay satria ho ataonay interdiction de sortie daholo ireo olona ireo satria ireo no anaovanay enquête atsoatsy satria efa fantatra anay information zio ray avy any Tamatavy misasany avy any mananara mazava ho azy zay zavatra ary indrindra io le gros bonnet zay hafanananay fa ivoaka atsoatsy daholo ireo après le clôture ny enquête-nay ka misy sinoa zay ataoko hoe tsy apena zany fa manana laza mihitsy eto Madagasikara. Sinoa anankiray tompona casino eto Antananarivo anisany lohany ireo mpanondrana ireo boîte rose zay mandefa olona dia tovitovolahy na olona miaraka amin'ireo ka ireo io sinoa io koa dia tsy maintsy ho tratran'izay ataoko hoe interdiction de sortie satria afivoaka matetika izy ny mpamatsy ny vola ireo olona any amin'ny faritra tsara mpafitarana antsika zay zavatra zay. Nanamafy ihany koa ny teo anivo vaomera manokana misahana ny fanadihadiana ny raharaha andramena fa misy ny olona ao anaty fitondrana teteza mito izay miray tsokombakomba amin'ireo mpanondrana tsokosoko andramena. Mampalahelo izy ity marararotina amin'izao fotoana notakotaka amin'izao raharaha politika izay tsy milama zao dia manondrana boîte rose daholo ary indrindrandrindra moa zavatra mahagaga fa ao amin'ny ministère-ny environnement mihitsy indrindrandrindra any amin'ny faritra misy ireo démembrement ireo ministère ireo mitsokombakomba miaraka amin'ny zareo mpandraraha zany mazava ho azy ka Mitohy ianareo fa tsy hipetraka mora amin'io zay fa zay moa tsy mety hiditra antoerana amin'izay atsoatsy indrindrandrindra any Mananara ary indrindrandrindra Sambava an-tanahy fa hitanay satria betsaka koa ny olona manondrana tsy afeninanareo safa misy taratasy ny ministra any zay soi-disant nanome alala n'ireo olona ireo nanondrana nefa tsy mandoa ny redevance ara-dalàna any aparitra Boemara sy any Sambava. Na mihitsy fanananay ny dossier soniavina ny ministra mihitsy zamizany tikan'izany tsy kombakomba ao anatiny ireo ina moa izy ity ireo mpanondrana ireo ny ao amin'ny ataoko hoe ao amin'ny mpitronam-panjakana zany. Atsoatsy dia izy ny famoahana fomba ofisialy ny valo fanadihadiana izay nataon'ny vaomera manokana ao amin'ny CST ary eo anatin'izany no hamoahan'ny parlementa CST ny anaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana tafiditra ny fanomezana vahana amin'ny mpandrondrana tsokosoko ny azo sahabidy andramena.